$703 ho an'ny sidina iraisam-pirenena, $703 ihany koa ho an'ny sidina regionaly ary $990 ho an'ny sidina nasionaly. Io no aba alaina mivantana amin'ireo mpampiasa ny seranana sy ireo mpandraraha amin'ny seranam-piaramanidina 8 eto Madagasikara ary koa amin'ny fitateran'entana manomboka izao. Aba ho an'ny fiarovana ny fitaterana nabakabaka na RSA no iantsona azy ity. Fanatsarana sy fanavaozana ary fanovana amin'ny lafiny maro no apetraka amin'ireo seranam-piaramanidina 8 ireo izay antom-pisiany io aba io. Anamorana ny dian'ny mpandeha sy ny fifamoivoizana nabakabaka fa indrindra koa ho fiarovana ireo mpanjifa sy ireo seranam-piaramanidina ireo. Ny fitaovana tena ampiavaka ny CSP zany dia ny mortique moa zany efa teo vidéo de surveillance 300 vidéo de surveillance dia ny brigade cynophile ny miaraka amina alika zany dia aveo le scanner misy radio koa. Le radio rehefa kritika le olona dia pasena amin'ny radio sao dia manao giana héroïne sy ny sisa. Azo antoka tanteraka ny mpanjifa rehetrarehetra ny eto amin'ny aéroport eto Madagasikara satria ireo système reo atao système international ny système misy eto amintsika. Tiava vaovao ty ampisokatra compagnie aérienne hafa eto amin'ny seranam-piaramanidina misy atsika. Ankoatra ny fanampiana ireo fitaovana fanaraha-maso sy ny mpandeha sy ny entana izay ho ary fomba sy fanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena tanteraka dia ho asiana efitra ho an'ny vonjivony sy vonjy-aina ihany koa amin'ireo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ireo. Zavatra izay tsy nisy hatramin'izay teto Madagasikara ary tafiditra amin'ny fanatsarana ho atao. Manoloana izany dia mbola manavoan'ny mpanjifa ny fandoavana ity RSA ity. Dia aba somary vaovao amin'ny olona dia manahirana ihany ary mitarika mitarika nervosité le izy aminy sy fahatizerana. Io aba io zany dia natao ho ana projet avy amin'ny aviation civile de Madagascar miaraka amin'ny compagnie de sécurité privée internationale eto Madagascar. Arina koa ny antony tsy nampidirana ny vito anatin'le billet. Tsy nampidirana anazy anaty billet zany satria hoe mitokana ny aviation civile de Madagascar sy ny CSPM sy ny Airmat ary ireo compagnie maro samihafa izay misy eto amintsika. Fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny orinasa tsy miankina frantsay CSPI sy ny aviation civile de Madagascar ny fisian'ity aba ho amin'ny fiarovana ny fitaterana nabakabaka na RSA ity. 12 taona ny faharetany. Ijanona ho an'ny fanjakana malagasy avokoa ireo fitaovana sy foto-drafitrasa rehetra ho atao ao anatin'izay aorian'ny 12 taona io. Ankoatra ny fanatsarana sy fanovana entina ho an'ireo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ireo dia anolotra asa manodidina 500 ho an'ny sehatry ny fitaterana nabakabaka ihany koa ity RSA ity.